Miaraba tsika iaby raha alainareo fanampia-piasia avao toy président du mouvement révolutionnaire fédéraliste à Madagascar na MRFM source. Androany la manao ty vidéo toy zao de mazava ho azy fa mifihetsem-potsy manahaky ny mahazatsy. Satria iarahantsika malala fa maro ny raha niseho tamin'ny firenentsika toy nanomboky tamin'ny 25 septembre 2025 farany teo. Fa alohany anomboako ny ankabeazany resaky hataoko. De aoka aloha aho hampafantatra antsika vahoaky malagasy any an-tanindraza sy aty Andilambato. Ny fiarahanay mioly, ny fiarahanay mitanondriky, ny fiarahanay malahelo amin'ny fianakavia sy namany reto tanora sy ray aman-dreny be zay nahita fahafatesa tamin'ny titolona masina zay vao nanomboky toy. Amin'ny alalan'ny MRFM source zay tarihiko, ireo mpikamba manerana ny nosy baka ivelany zay tsy mitsarotsy mitombo, de mamelay nareo handay safa fampionona feno fankahereza. Na ireo tanora na ny ray aman-dreny be zay sady solombavambahoaky n'olo-manga ary anisany mpanao politiky zay manany mahizy azy eto amin'ny setry politiky eto Madagasikara. Nombo anisany ireo manam-pahaiza zay manany lazany, manany lanjany, manany hajany eo anivon'ny fampianaram-bony sy indrindraindrindra eo anivon'ny université ny Toliara. De fahavereza sy fatianto bevata reo ho an'ny Madagasikara indrindraindrindra am'izao fotoa sarotra andalovantsika zao sy ho an'ny hoavy miramiraty zay katsaitsika koa. Very tanora tsika, very zandry, very mpandimy, very ray aman-dreny koa tsika, very olomanga, very mpanolotsay, very mpanololala. Na de tsy mitovy aza ny fomba nahafaty an'reto longotsika reto, de mintsy matoky zahay ato amin'ny MRFM source am'le hevitsy manao an'izao hoe tsy tokony hisy ny raha manahaka an'izao la ohatsy ka tany tandalana zay anjakan'ny demokrasia toy ny nositsika toy. Ataoko fa tsy nisy tsy naharaky tsika ny fanombohan raharaha sy ny fandehany nanomboky tamin'ny 25 septembre lasa teo ka hatram'izao. Ka sarotra aminay ato amin'ny MRFM source no hangina. Amiko sy aminay ato amin'ny MRFM source manoloa ny fahantralaliky sy ny tsy fifetezan'ny rafitsy zay mitantana antsika, zay nolovantsika tamin'ireo mpanjanaky. Manoloa koa ny fanapotehany hoavin'ny Madagasikara sy ny vahoakiny, vokatsy ny tsy fahaiza mitanta, ny kiantrano antrano, ny kolikoly ataon'ny reto olo zay nampindramitsika fahefa. Noho ny reto olo zay sady tsy mahay, manandrakandra no tsy mahavita, faly manasoa ny tarehiny any ivelany, nefa mamoa fady amin'ny fanitsakitsaha, amin'ny famitaha, amin'ny fampijalia ny vahoakiny, manara raopaty amin'ny fahefa zay name azy. De tsy ataonay mahatseriky la toka mipoaky ny alahelo sy ny fahatezerany vahoaky, mitsanga, mampafantatsy mampahatiaro any reto mpitondra mavandoza fa ny fahefa zay nameany vahoaky androzy de afaky ravany vahoaky amindreo koa. Halino reto mpitondra na marimarina kokoa ataondrozy kisary tsy hay, fa rozy ro mpanompo fa tsy rozy ro tompoa. Ombanay mana ny fanirian'ny generaly Tompokolay Ratsimandrava izay nana fikasa hanomea fahefa feno ny fokon'olo, satria ny idéologie fédéralisme zay ialianay ho an'ny vahoaky malagasy zay irinay ho tafapetraky mandrakizay eto Madagasikara de manomboky amin'ny fanomeza fahefa feno ny vahoaky fotony. Ka mahetsy vahoaky sy tolopokon'olo ny hetsika abiaby misy am'izao, sy amin'ny fahitamy baribary ny fanirian'ny vahoaky hanova tanteraky ny rafitsy zay misy ankehitriny, de manambara zahay ato amin'ny MRFM source fa miombona tanteraky amin'ny hetsy vahoaky zay misy henaniky izao. Ary manamby koa zahay fa tsy tokony hijano io tolona io laha tsy miova tanteraky ny rafitsy zay misy amitsika henaniky izao. Manambara koa zahay fa anisan'ny ampy miombonanay hevitsy am'izao tolo-piavota ataon'ny vahoaky izao de le fihetsiky te hanjanaky sy te hanandevo ataon'ireo mpitondra sy ny mpibaiko azy ambadiky amin'ny vahoaky baka amin'ny renivohitsy sy baka amin'ny faritany, fa indrindraindrindra ireo vahoaky baka amin'ny faritany. Marina etoa ary tsy misy tokony atahora sasy ny volana azy, fa na eo aza ny olana sy toejara iombonan'ny vahoaky manerana ny nosy. Mazava ho azy fa misy avao koa ny toejara sy olana zay tsy itovizan'ny mponina baka amin'ny faritany sy ny renivohitsy, vokatsy ny tsy fahaiza mitanta, fa indrindraindrindra ny fampivangongoa ny fahefa, ny fitantana sy ny tombotsoa maro samihafa atoy amin'ny fanjakana foibe na centralisation du pouvoir.
Ka noho izay zahay ato amin'ny MRFM Source de manenta sy maniraky ny vahoaka any amin'ny faritany mba tsy hisalasala ny hijanjy ny etahetam-pony ary hanjamby anjaikitsy hampafantatsy ny fitakiany izay mifanjamby amin'ny raha tsy mety zay misy amin'ny any. Miombona tanteraky zahay ary manomea fanohana feny. Fe tsy maintsy mampitandrina amin'ny reto raha vitsivitsy zay tsy azo atao tsy hita no tsy azo atao tsy hay. Aoka lay tsika tsy ho voafitaky nireo mpanao politiky zay manararao paty an'izao hetsika ataotsika zao. Aoka tsika tsy ho tafalatsaka anatin'izay fandriky zay. Tsy misy amjozo reo nasaky nitsanga hitariky tolona ho anareo. Fa izao reo mpanotsy sandoky mipoipoitsy kiraikiraiky hijapy an'le tolona ataonareo. Ny ampitandremanay antsika mikasika an'ireto mpanotsy sandoky reto de ny fanaovandrozy fanohera centralisé na opposition centralisée. Anatin'ny comportement centraliste avao koa no hitondrandrozy an'le fanoheran'ny fitondrà. Tsy hita reo solom-bavambahoaka mpanohizo tany amin'ny circonscription zay nahalany androzy, fa lasa nirotiny lailan'anjely vohitsy atoy aby rozy. Lasa miala raiky toy ny jazaka amboty le vahoaky zay nifily androzy sy zay nametraky fatokisa tamindrozy. Misy calcul ao. Aoka tsy ho alintsika fa ny ankamaroan'ireo de fanitondra iaby, ary ny raha hitovizandrozy de ny fanaova kilabao ny vahoaky baka amin'ny tany nahalany azy sy ny vahoaky indrindrandrindra ny tena voan'izay de ny vahoaky baka amin'ny faritsy. Aoka tsy ho alintsika fa samy fa mitondra iaby ny ankamaroan'ireo to mpanohitsy reto. Ary ny raha hitovizandrozy de ny fanaova kilabao ny vahoaky baka amin'ny faritsy sy ny tombotsoa zay mety hahasoasoa azy. Amin'ny fametraha amin'ny toeram-pahefa ny olo faran'izay tsy mahay, ny olo faran'izay tsy mahavita, ny olo faran'izay teatena, ny olo faran'izay piso lelaky amin'ny olo baka amintsikany. Zay le centralisation du pouvoir, zay le centralisme. Ny fampitandrema faharoa tena hambara aminareo de mila haitsika vahoaky malagasy tsy vaky volo hoe ia sy ino ny tena fahavalom-pirenena. Aminay ny atao hoe fahavalom-pirenena de ny olo sy ny raha zay afaky misy sakantsaka ny fahafahatsika mandresy an'izao loza raty mahavy antsika tsy faly henan'izao zao. Aminay de ny centraliste sy ny centralisme du pouvoir no fototsy ipoiran'ny olana iabiaby zay misy amin'ny firenena iainantsika henan'izao zao. Ary ny fahavalo voalohan'ny firenena, ny fahavalo voalohan'ny Madagasikara de tsy ia fa Mamy Ravatomanga. Io no fototsy ipoiran'ny raha iabiaby misy henan'izao, ary io no manao ny hijanonan'io centralisation du pouvoir io amizao. Na de eo aza ireto mpanao politiky zay tsy manao ninino hafa ankoatsy ny manatanteraky ny baiko sy ny iraky ataon'ny Mamy Ravatomanga. Ary ny fahavalondrozy satria hamotiky tanteraky ny tombotsoa sy ny tetiky fanandevoza sy fanjanah zay tiandrozy fatao amin'ny vahoaky malagasy sy amin'ny Madagasikara de ny federalisme izay ialianay, ialiantsika ato amin'ny MRFM Source sy ireo nama iabiaby federalista zay mitovy hevitsy aminay koa. Ka hamaranako azy, ataovy ny tolona. Rambeso antana ny hoavintsika, ary kamijano laha tsy avy amin'ny fandresea total. Fa haizo ny tena fahavalontsika, ary fantaro hoe ia ireo olo miasa miafina mba tsy hahatongavantsika amin'ny atao hoe État fédéral na République fédérale Madagascar. Le fédéralisme ou la mort, nous vaincrons.